Riavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Manolora tena ho amin'ny fanompoana ny olona masina. Manolora tena ho amin'ny fanompoana ny olona masina. Izany no asongadiny mofinainantsika anio. Korintiana voalohany toko fahaenina ambin'ny folo, andininy fahatelo ambin'ny folo, hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Manolora tena ho amin'ny fanompoana ny olona masina. Paoly apôstôly izay nitoro ny filazantsara tany Korinto mampahatsiaro ireo mpiara-miasa rehetra izay nifanometanana tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Ary tamin'ireny dia nisy kristianina tsotra, nisy mpanompon'Andriamanitra izay samy niara-nientana nampandroso ny filazantsara. Tansain'ny apôstôly Paoly eto ireo sokajin'olona izay nanampy azy. Eo ambony eo ohatra ahitantsika ny andininy fahafolo, ahitantsika ny Timoty. Eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo, ahitantsika ny Apôlôsy. Ary eto amin'ity mofinainy ity dia tononona manokana i Stefanasy sy ny ankonany izay ambara fa voaloham-bokatry ny finoana kristianina tao Akaia. Akaia izay ray faritany amin'ny Makedonia, tany amin'ny faritany Korinto tany ihany. Ambara ary fa ny fandraisana anjara ny ankonany Stefanasy dia isan'ny anjara biriky lehibe tamin'ny fanohanana an'i Paoly apôstôly sy ny fiangonana manontolo. Io fanoloran-tena ho amin'ny fanompoana ny olona masina io dia isan'ny fampiorenam-pinoana, isan'ny fanamafisana finoana, fa tsy dia hoe haitraitra na zavatra takiana tsy maintsy atao fotsiny, fa tena ambara fa tafiditra ao anatin'ny fiarovana ny finoana mihitsy. Rehefa miaino sy mamaky ny andininy fahatelo ambin'ny folo isika dia izao indrindra no voalaza manao hoe miambena ianareo tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-da mahereza, anatranatra sy afatra ho amin'ny fampiorenana amin'ny finoana kristianina, kanefa tanterahana amin'ny fiara-miasa ireo mpanompon'Andriamanitra. Dia indro Stefanasy sy ny ankonany nazoto nanolotra ny tenany, hanompo ny fiangonana tao Akaia tamin'ny fotoana andro. Ary indro koa Mikely aina fatratra manompo manampy any Paoly apôstôly ihany koa. Izany fifanomezan-tanana izany, izany fanompoana ny olona masina izany dia ambara eto fa fanompoana atao amin'ny fitiavana. Ny andininy fahaefatra ambin'ny folo hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Adikany teny frantsay hoe avec charité, tena fiombonam-po, fiombonam-panahy, fiombonam-tsaina, mba tena iray mihitsy amin'ny mpanompo na Andriamanitra. Riavako malala ao amin'ny tompo, misy fanompoana miavaka, fanompoana andraisantsika toromarika manokana avy amin'ny soratra masina, avy amin'ny apôstôly Paoly, ny amin'ny fanompoana ireo olona masina, fanompoana ny mpanompon'Andriamanitra. Eto raha ny hitantsika eto ny voalaza dia hoy izy manao hoe amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo hoe
mamelombelona ny fanahiko izy. Asany mino ny mamelombelona ny fanahy ny mpanompon'Andriamanitra. Azotsika atao tsara arak'izany ny mifammetanana amin'ny mpanompon'Andriamanitra, ny malala-tanana amin'ireny mpanompon'Andriamanitra samihafa ireny. Tena fampiorenana ny finoantsika ny fifaneraserana matetika amin'ny mpanompon'Andriamanitra noho ny amin'ny fifaneraserana amin'ny olon'izao tontolo izao. Mahagaga fa raha ny olon'izao tontolo izao sy ny manam-pahendrena amin'izao tontolo izao dia tiantsika fatratra ny mifaneraserana, tiantsika fatratra ny mifanohana, mifanampy. Fa raha vao amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia heverintsika fa mitady ny tombontsoa manokany foana izy, mitady intérêt izy, manao fanangonan-karena izy. Tsy voatery ho izany, fa tena fanamafisam-pinoana, fanorenam-pinoana mihitsy ny fifaneraserana, ahafahanao mitombo amin'ny finoana izany izay takian'Andriamanitra. Arak'izany ry havako malala, manentana antsika ny tenin'Andriamanitra hamangy arak'izay azo atao ny mpanompon'Andriamanitra eo aminao, manome teny fampaherezana eo anatrehan'ny ady sarotra sy ady maro izay ataony, ny mivavaka ho azy efa hafanaontsika hatrany. Fa raha misy koa hifanampiana, hifanohanana, eny izay azony tananao atao dia ataovy amin'ny fitiavana ho fanohanana amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Adidy lehibe vitanao eo anatrehan'Andriamanitra izany, fa tsy mahafaty antoka anao ihany koa ny amin'izay hitahian'Andriamanitra anao. Kanefa izay tena zavatra lehibe dia hoe hery mampitombo ny finoanao ao anatin'ny fampiorenam-pinoana kristianina, ny fifaneraserana sy ny fanampiana mpanompon'Andriamanitra. Nahery ny apôstôly Paoly raha nampian'ireo mpiara-miasa taminy izy, ary navita ny tety izao tontolo izao tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Ianao ihany koa ho fahombiazan'ny fitoriana ny filazantsara, ataovy izay azonao atao hanohanana ny mpanompon'Andriamanitra, hanohanana ireo ray aman-dreny, zoky ara-panahy eo amin'ny fiangonanao, eo amin'ny fikambanana misy anao. Eo an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra misaotra anao zahay fa nomenao indray izay ny teninao mampifoha anay izany, manala anay amin'ny torimasom-panahinay. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, mivavaka izahay ho amin'ny fiara-miasan'ny fiangonana sy ny mpitandrina, ny mpitondra fivavahana rehetra, hiara-entana, miara-mihevitra, miara-pandroso ny fiangonanao mba ho saina iray sy vava iray, niarahana mankalaza anao Andriamanitra. Vavaka izahay mba ho fahombiazan'ny fitoriana ny filazantsara, ny fiara-mientana eo amin'ny rotonto. Tahio ny fiangonanao hazoto halala-tanana, ary tahio ny mpanompon'Andriamanitra hazoto handray ny fiangonana amin'ny fitiavana. Entinay ambavaka aminao manokana amin'ity andro anio ity, ireo mpitandrina sahirana amin'ny fivelomana, ireo mpanompon'Andriamanitra izay miady mafy amin'ny fitoriana, dia ianao Andriamanitra ny filazantsaranao amelona azy ireny amin'ny fombanao Andriamanitra, ary andona fon'olona maro ianao Tompo hiasa ka azon'izy ireny hanolo-tena ho amin'ny fanompoana ny olona masina. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany, antenainay amin'ny anaranao. Amen.